Manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo amin'ny zanabolana dia misy rindrin-drahona na le antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara ao izay amaritra ny toetry ny andro atao anatin'ny 2 na 3 andro ho avy. Noho ny fandalovan'io rindrin-drahona io dia azo vahana ny zavona saika manenka amin'ny faritra maro eto amin'ny Madagasikara. Izay indrindra no ampatsahivana antsika rehetra mpampiasa ny lalana mba hitandrina rehefa matevina izay zavona izay satria mety hitera-doza raha toa ka akaiky kokoa ny fahitana. Noho ny fandalovan'io rindrin-drahona ihany koa dia manantena orana indray ny any amin'iny tendrony atsimon'ny Madagasikara iny ho amin'ny rampitsoalina na ny zoma maraina ao avy izao. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha manerana ny nosy fa fanatrany rehefa atoandro fa ny alina sy ny voamaraina kosa dia mety mbola angatsika hatrany satria mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina no misy antsika amin'izao. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina any nosy be sy ny manodidina. Amin'ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona na zavotany. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahoana amin'ny tsitokotoko ny any amin'ny nosy be torak'izay ihany koa ny Ansava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Andrahoana ihany koa amin'ny ankapobeny any amin'iny tendrony atsimon'ny Madagasikara iny mety arahana orana tandrifin-drahona moa izay indrindra ny alina. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny maripana indray manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 5 degré ho an'ny afovoantany, 9 hatramin'ny 7 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 9 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Ananika 4 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Mampikony ary Antsohimy. Mivinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia mbola azo vahana hatrany aloha ny zavona amin'ny maraina manerana ny Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny tendrony atsimony ihany no azo orana tandrifin-drahona noho ny fandalovan'ilay rindrin-drahona. Azo orana arak'izany ny any amin'ny faritra Androy, ny morotsiraka ny faritra Nosy ary ny morotsiraka ny faritra Atsimo andrefana. Ny alina notombanana azo orana tandrifin-drahona na aty amin'ny faritra Atsimo atsinanana. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 17 hatramin'ny 20 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 17 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany andrefana. Andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia mety azo orana tandrifin-drahona hatrany ny manodidina Manakara sy Farafangano. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary mety mbola hitoetra ihany koa ny zavona amin'ny faritra sasany. Ny orana tandrifin-drahona ihany koa dia mety iseho indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina any amin'ny morotsiraka ny faritra Sava sy ny tendrony avaratry amin'ny Madagasikara. Mivinany maripana tsy dia misy fiovana fa manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 20 degré eo foana ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 na 14 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananika 13 degré eo ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay VT Meteo Madagasikara dia mirary soa indrindra ho an'ireo zandry zanaka manala fanadinana bakalorea. Veloma tompoko.